Alleluia! Tonga sotsika eto amin'ity sehatra ny Facebook ty oram-bavaka zao ora ifandraisantsika amin'le raintsika any an-danitra. Tonga soa ianao arabaina ianao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy naiza anao mihaino an'izao fotoana zao dia aza diny fa fotoanantsika amin'ny tompo zao, ahafahantsika mizara indray ny fahatsaran'ilay raintsika. Alleluia! Ary miarabantsika rehetra zay eto ao zany nahatra amin'ny Teresa, Pasteur Andrianansi sy ny rehetrarehetra zay ho avy azadino manaparitaka n'izao roy izao satria fotoana sarobidy ho antsika izao fotoana zao. Azadino fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mila tsika hery. Mety vizambizana ianao androany mety hoe mitady hery avy any amin'ny tompo mety betsaka ny stress nandalovanao androany fa azadino fa rehefa eo amin'ny fanatreha dia misy ny avokisam-pifaliana ary tsika dia ohatra miverina indray any amin'ny loharano, manovo hery any amin'ny loharano dia eo natrehan'le raintsika any an-danitra zany. Ity misy teno anao androany araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 1:7-10. Isaia 1:7-10. Sokafo ny baibolinao amin'ny anara-mahery Jesosy. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Zavatra voalohany tenin'Andriamanitra dia hoe aza matahotra ianao fa mombanao izy. Amen. Omba an'Andriamanitra ianao androany, omba an'Andriamanitra ianao amin'izao ora sy segondra izao. Oka ny namanao, oka ny havanao, oka ny ankonanao, ahafantatra ny hatsarany zany Andriamanitra tsika zany. Alleluia! Satria tsara izy, ary mpanao tsara izy, ary mombanao izy, ary amin'ny tanana maheriny no amonjeny anao. Araka ny teny hoe izy ny Andriamanitra anao, izy mampahery anao androany, manovo hery anao androany sady tsy manovo hery fotsiny fa mamonjy anao androany Andriamanitra. Ity volana ity moa dia volana atao hoe volan'ny famonjena. Amen. Mbola tsy tara Andriamanitra amin'ny famonjenanao, amin'ny famonjenantsika, amin'ny famonjena ny ankonanao, amin'ny famonjena situationao mbola tsy tara fa eo Andriamanitra fa miandry anao ifandray aminy. Alleluia! Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako ao izy ny tompo azadiny fa Andriamanitra dia mitazona ho apela-tanany ny ianao sy ny mombanao rehetrarehetra ary tsisy afaka handrobaka anao eo apela-tanan'ilay Andriamanitra ao, eo apela-tanan'ilay rainao. Andaontsika hivavaka androany hariva ametraka n'izao fotoana izao eo apela-tanan'ny tompo dia manasanao ihany koa ahafitra hatramin'ny farany. Satria mantsika rehefa mandeha amin'ny Facebook dia mihaino kely fotsiny tsika 30 segondra dia iny tsika lasa fa zao ny teneniko anao. Ny fotoana tahaka an'izao dia fotoana faran'izay sarobidy indrindra satria iona ny lanitra sy ny tany. Mivoha ny lanitra ho anao amin'izao fotoana izao, amin'izao ora izao ary miteny ny vaovao avy any an-danitra avany amin'ilay firenentsika Andriamanitra. Ny firenentsika nge dia izao hoe efa any anatin'ny firenena masina isika. Araka ny teny hoe ianao izy efa notsongainy efa ao anatina firenena masina ianao. Manana firenena ray ianao eto ambonin'ny tany zay any Madagasikara ohatra na eto Maurice na zay fiavinao fa manana firenena ray ianao zay any an-danitra any. Alleluia! Zay any ny tena izy ary azo vaovao avy any amin'ny danitra tsika androany. Alleluia! Andaontsika hivavaka dia hitenen'ny tompo hoe tompo masina ianao raha eo, petraka feno apela-tananao zao fotoana izao. Oka tompo okasianao ny fonay.
asandrato ny feonao tendoantsika hivavaka. Kainezana in-danitro ho amasinany ny anaranao. Tompo oko izao fotoana izao dia fotoana iraisan'ny lanitra sy ny tany. Oka ny fananao masina tompo hiasa eto amin'izao fotoana izao ho an'izay miaino sy manaraka an'izao fotoana sarobidy izao, fotoana ionanay aminao Andriamanitra. Rehefa iona amin'ny olona manakaja izahay dia miomana fatratra mihitsiny, ka maika fa iona aminao. Ianao ilay rainay, ilay Andriamanitray, ilay mpamonjy anay, ilay tsy manadino anay, ilay mitazona anay amin'ny tananao ankavanana, ilay Tompo Andriamanitra mahagaga, tsisy tahakanao, ho amasinany ny anaranao. Tompo tario lalana izay. Oka ny fananao masina hitahaka an'izao fotoana izao, tsy amin'ny sainay, tsy amin'ny fahaizanay, fa oka ianao fanay masina ny teny. Ny teny ianao Tompo hoe aza manafa ianao ny ametraka ny teny ato ambavanay. Oka ianao ny teny, fero ny teninay, fehezo ny teninay Tompo mba anome voninahitra anao irery ihany. Ho deraina sakalazaina ny anaranao masina amin'ny anaran'ilay tiana indrindra Jesosy Kristy miaraka amin'ny hery ny fanay masina. Amen. Amen. Ity misy fiankofana anankiray hoe masina ny tompontsika. Halleluja. Dia tiako ianao ao anatin'izany ira fiankofan'izany ame voninahitra an'Andriamanitra. Halleluja. Rehetra iarakilaza tiako ianao nefa tsy ampy ny teny. Ianao nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao toko ny atilali ny foko.
tiako ianao, ny fitiavanao tsy mio, dia ho ilaza fa tiako ianao, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahit ny atilany ny foko, tiako ianao, ny fitiavanao tsy mio, dia ho ilaza fa tiako ianao. farany tiako ianao, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao toko, ny atilany ny foko, tiako ianao, ny fitiavanao tsy mio, dia ho ilaza fa tiako ianao, dia ho ilaza fa dia ho ilaza fa tiako ianao, dia ho ilaza fa tiako Alleluia. Tiatsika loatra ny ray aman-drentsika any an-danitra ny raitsika any an-danitra any. Amen. Tiatsika izy any satria Andriamanitra velona izy, ary eo izy. Ity misy zavatra kely anankiray hitako ary tsapako anaty rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly, dia tsapa tanteraka fa rehefa miresaka momba ny rainy any an-danitra Jesosy Kristy, dia tsapanao mihitsy fa ohatrany hoe eo izy, eo Andriamanitra. Amen. Eo ny rainy nangana ny Lazarosy tamin'ny maty, dia ny Vavaka izy ny tena hoe raiko any an-danitra, fantatro izy fa ianao miaino ahy foana, fa noho ny amireto dia asehoany voninahitra ao. Alleluia. Dikan'izay Jesosy Kristy tsy hoe Andriamanitra tsy hita maso izy, Andriamanitra any amin'ny lavitra be, any amin'ny kometa lavitra be any izy, Andriamanitra lavitra izy tsia, fa eto izy, eo akaikinao izy, ary androany ihany koa eto izy androany. Alleluia. Eto Andriamanitra androany. Tiako ho fantatrao ihany koa fa mila ianao mifakazatra amin'Andriamanitra. Fotoana ny famonjenantsika izao, fotoana ny fandraisantsika hery any an-danitra, fantatry ny tompony fa ity tany ity no ahitantsika sedra, ahitantsika fahoriana, ary indrindrandrindra itsika izay manaraka an'Andriamanitra, itsika izay manaraka an'i Kristy. Ahoana ozy izy izay mahafoy zavadrehetra noho ny amiko, dia azo avy zato eny, trano, tany, ray, reny, fa zao koa mba amin'ny faninjehana. Aza diny zay fa azo faninjehana avy zato eny tsika. Fa inona mahatonga le faninjenao? Reny ny zanatohatra reny. Satria fantatra Andriamanitra ary manana toky aminao Andriamanitra fa ianao dia afaka mandresy
an'ireny fanenjehana reny. Maka herenao androany, mila isika tsy matahotra. Zay ny teny tao amin'ny Isaia 1:9 teo hoe aza matahotra fa indro aho momba anao. Aza matahotra satria rehefa momba anao Andriamanitra, iza ny atohatra anao. Alleloia. Zavatra mila ataontsika fotsiny dia izao hoe tsy hoe manao listra dia miteny an'Andriamanitra hoe tompo mila an'izao mangataka an'izao zao tsy izay foana. Androany zao tsika tsy hangataka amin'Andriamanitra ninina fa hikatsaka ny tavany fotsiny tsika. Tsy hikatsaka ny tanantsika fa hikatsaka ny tavany fotsiny tsika hoe présence anao fotsiny tompo dia ampy anay. Alleloia. Hitanao ny Job 2:20 dia milaza tahaka an'izao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no atongavany soa aminao. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no atongavany soa aminao. Alleloia. Io Andriamanitsika io dia fafinaretany mihitsiny no hoe ianao mifandray aminy. Zay no teny amin'ny Tesalonisiana 1:5-7 hoe mivavary aza mitsahatra. Dikan'izay hoe mifandraisa amin'Andriamanitra ry aza mitsahatra. Raha isika na olombelona tsotra fotsiny ary, raha olona tsy mahafantatra anao, raha olona tsy resahanao, ahoana ny fomba angatahanao hoe ampio atoko? Nefa olona sady tsy fantatrao mety mipetraka ao an-tranony ianao nefa ianao tsy miresaka aminy akory. Dia hitanao zany mila isika mifankazatra amin'ilay raintsika any an-danitra. Ary io fifankazarana io tsy mieritreritra ianao hoe lavitra izy, fa indro izy amin'ny tanana ankavanako no hitazomako anao. Zany hoe zany tanana ankavanan'Andriamanitra zany dia eo akaikinao eo izy, mitazona ny tananao izy. Alleloia. Fa mila tsika miserasera aminy, mifankazatra aminy, mitaky fitiavana an'Andriamanitra. Hoe izy reriany no tiako satria izy ny Andriamanitra ny famonjeko. Hifankazatra aminy ary ny tenin'i Jesosy Jesosy Kristy malala antsika. Rehefa mareny ny anaran'i Jesosy Kristy fotsiny dia faly ny foko, faly ny fanahiko satria zanika Andriamanitra zany. Zanika hoe tsy manadino. Zany Andriamanitra tsika zany. Andriamanitra be fitiavana, mamindra fo. Alleloia. Tsy manadino anao amin'ny fotoan-tsarotra. Alleloia. Rehefa mivavaka aminy tompo avonjeo fa hainy mamonjy anao. Tsy nandiso fanantenana hatramin'izay Jehova. Alleloia. Anampianatra ny Jesosy Kristy tompontsika dia niteny hoe rehefa mivavaka ianareo dia izao atao hoe rainay izany an-danitra ho hamasinana ny anaranao. Alleloia. Andeontsika hanamasina ny anaran'ny raintsika. Alleloia. Masina ianao. Masinianao anjamanitro tsy misy ny toanao. Masinianao
misandra Tahiana. Fa manerana izao tontolo izao, tsisy hery matohitranao, ny ankoky eo anaty ianao, fa masiny anao. Fa hatramizay ka mandrakizay, tsy miova raha ny ianao, zavaboary rehetra manaiky anao, fa masiny anao. Masina ianao tompo. Alleluia.
volan'ny famonjena ity volany ity. Alleloia. Zany famonjena zany dia miandrandritsika fa misy zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa famonjena dia misy lakle fa atsika mahazo amin'ny famonjena. Ity misy tantara anankiray ao anaty Baiboly izay hitantsika eo amin'ny Luka 5. Tantara anankiroa zany izy ity eo amin'ny Luka 5 dia manomboka amin'ny 7. Izao io tantara io, tantara voalohany aloha. Misy olona anankiray izay roso ny anarany, ary izy dia lehibe an'ilay sinagoga. Dia rehefa nahitan'i Jesosy Kristy izy, dia lasa izy niazakazaka dia nikohaka teo anatrehan'i Jesosy Kristy. Hoe Tompo vonjeo ny ankonako fa maty ny zanako, marary ny zanako. Zay ny anankiray. Ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe, ozy izy ny tenin' Jesosy eo amin'ny 15, Luka 7:15 ny teny Tompo hoe, naheno an'izay Jesosy Kristy ny sasany zany teny hoe aza kotabaisyn'Andriamanitra, aza kotabaisiny Jesosy, fenao manakotaba azy. Dia Jesosy nefany na dehibe aza ny olona teo, fa nahita ny fony Jerosy Jesosy Kristy. Dia zao ny teny Jesosy hoe aza manahy mino fotsiny ihany dia ho avitra izy. Eo amin'ny 15 hoe aza manahy ozy mino fotsiny ihany fa ho avitra izy. Alleluia. Ary aty amin'ny 12 moa dia nitomany daholo ny rehetrarehetra dia niteny hoe efa maty ilay zaza. Fa Jesosy niteny hoe tsy maty izy fa matory. Ary niraisin'i Jesosy tamin'ny tanany dia niteny izy hoe talita kumi, na hoe mitsangana ianao. Ary niverina ny fanahin'ilay zaza dia nomena sakafo izy. Alleluia. Ny zavatra teneny Jesosy Kristy teto, na dia maty ary ilay zaza, dia niteny izy tamin'ny rainy hoe aza matahotra. Tahaka ny teneny teo amin'ny Isaia teo 1:7 teo hoe aza matahotra fa indro aho mombanao. Alleluia. Tantara faharoa ao anatin'io ihany. Nanana olana le ramatoa eo amin'ny 7:7 nahitantsika an'izay. Nisy vehivavy anankiray izay nandera nandritry ny 12 taona. Nandritry ny 12 taona. Ary ny tena ny volany rehetra dia nalefa ny tany amin'ny dokotera. Zay ny tenin'ny Baiboly. Fa rehefa nahitan'i Jesosy izy dia tsy niteny izy fa ny fony tao am-pony tao. Niteny hoe raha mahavita mahakasika ny rambondamba fotsiny dia ho sitrana. Ary be dia be ny olona mifanesika teo. Dia tonga izy dia nikasika ny ravindamban'i Jesosy Kristy. Ary teony eo izy nahazo fanasitranana. Amen. Teony eo izy nanana fanasitranana. Ary Jesosy na dia tsy nahita anazy aza, fa nahatsapa hery ny voaka tao. Ary izay mihitsy ny tenin' Jesosy teo amin'ny 9:7 hoe nisy nikasika anazy izy, fa nahatsapa fa nisy hery ny voaka tato amiko. Alleluia. Tsy nisy teo nikikika hoe Jesosy tsy nisy teo niteny hoe za te ahitan'i Jesosy fa tsy maintsy sitrana amin'ireo mpianany ireo. Fa tao am-pony tao le vehivavy nanana olana nandritry ny 12 taona, nikasika ny ravindamban'i Jesosy Kristy fotsiny dia sitrana izy. Dia eto
eo amin'ny 7 Lioka 7 andininy 7 tiako jerenao tsara mihitsy io ary Jesosy taminy anaka ny finoanao no nahasitrana anao mandehana somatsara. Amin'ny version hafa izy amin'ny version française izy na anglaise na version ny Bible de Jérusalem izy miteny hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Amen. Izany hoe ianao raha mila famonjena dia mila mino ianao fa mahavita le Andriamanitra ao. Ahoana ny inonao an'izany hoe mahavita azy ny Andriamanitra ao? Ahoana ny nahatongavan'le finoanao rehefa ohatra ianao ka mifankazatra aminazy? Rehefa fantatrao ny toetra n'Andriamanitra, rehefa fantatrao hoe izy inona ny ataony amin'ny fotoana inona, rehefa mitondra le finoanao iny ianao eo anatrehan'i Jesosy Kristy, dia tsy maintsy mahazo valim-bavaka ianao, tsy maintsy mahazo famonjena ianao. Araka ny teny Jesosy hoe ny finoanao no nahasitrana anao na ny finoanao no nahasitrana anao. Mino ianao ve fa tsara foana ny Andriamanitra isika? Mino ianao ve fa mahavita na amin'izao ora zao na amin'izao sekondra zao aza mahavita mame vahaolana anao Andriamanitra isika? Mino an'izany ve ianao? Aiza ny finoanao? Araka ny zaraiko matetika ny zavatra ilainao rehetrarehetra efa vonona daholo, na ara-panahy zany na eto amin'ny fiainana eto zany, satria Jesosy Kristy tonga amin'ny fiainana be dehibe efa vonona daholo. Fa mahazaka ve ny finoanao? Indray mantsika mangataka zavatra amin'Andriamanitra nefa antsika tsy mino an'izany akory, satria ampitahorin'olona tsika dia tsy mino akory hoe mahavita azy io Andriamanitsika. Fa androany miteny anao fa io Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany io Andriamanitra izay nanao ny zavaboary rehetrarehetra io Andriamanitra izay anamorona anao io, mahavita azy io. Ary tiaka anao ino fa mahavita azy izy. Oka ianao hira tahaka ny Davida ao amin'ny salamo, anao miaravakitsika ao amin'ny salamo 150 andininy 4. Salamo 150 andininy 4 hoe Andriamanitra no ideraiko ny teniny, no iderako ny teniny, Andriamanitra no itokiako ka tsy mba hatahotra inona no ataony nofoko amiko, inona no ataony nofo amiko, dikan'izany inona ny azo ataony nofo hafa amiko, fa Andriamanitra no iderako ny teniny, Andriamanitra no itokiako ka tsy mba hatahotra. Tanao zany, ary izy miteny any amin'ny Isaia, aza matahotra ianao fa momba anao hozy Andriamanitra. Ahoana ny nahatonga anao tsy hatahotra? Dia ao izy amin'ny teniny, itokio ny zavatra teneniny rehetrarehetra. Okantsika araka ny teniny amin'ny bolana 7 andininy 5 okantsika atoky amin'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Amen. Matoky an' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Rehefa matoky an' Jehova ianao dia iny fatokinao iny mitondra famonjena eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Manomboka androany aza matahotra ninina satria Andriamanitra momba anao, tanana ankavanany mahery efa mitazona anao, aza miankina amin'ny fahalalanao. Izany fahalalana zany mety hoe misy lôjika zany, mety zavatra nianarana tany am-pianarana zany, mety zavatra hitan'ny maso zany, mety hoe zavatra takatry ny saina fotsiny zany. Fa io Andriamanitra namorona ny sainao io, saintsika nge tsy mihoatra ny 200 miasa raha ny tena marina, fa io Andriamanitra namorona ny saintsika io tsy takatry ny saina.
ny alehibeany. Alleloia. Tsy takatry ny saina ny fomba fanavotana ianao. Mino a fa raha ampiakarinao ny finoanao a, raha tsy matahotra ianao dia hiposaka ny famonjenao androany. Alleloia. Manontania ianao tena, mino ve a fa tsara foana Andriamanitra. Alleloia. Tsara foana izy.
Alleluia, tsara foana ny Andriamanitsika, tsara foana Jesosy Kristy atsika. Alleluia. Rehefa miakatra ny finoantsika, mahatoky an'Andriamanitra tsika. Na ianao amin'izao fotoana izao aza misy zavatra indraindray ianao. Fa mahatoky ianao fa ozy ianao hoe tena tsy hitako ny ataoko, inona ny ataoko, tsy hitako ny lalak'izorana. Dia hitanao rehefa tsy mahita ny olona anankiray dia ohatrany hoe jamba ny dikan'izany. Mety misy zavatra endran-dranao fa tsy hitanao ny fomba anaovana anazy, tsy hitanao ny lalak'izorana, nefa ianao mahatoky an'Andriamanitra. Dia tahaka ny Bartilimeo jambontsika izay hitantsika eo amin'ny Marka 10:47 hoe ary noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao ery Jesosy zanak'i Davida mamindra fo amiko. Raha eo amin'ny 46 izy dia niteny hoe ary tonga tao Jeriko izy ary voniala tao Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Eo amin'ny 7:40 eo ny teneniko anao hoe rehefa mampiatra le finoana ianao be dia be ny tenenao hoe manginy ianao fa mitabataba fotsiny, manginy ianao. Dia jereo eo amin'ny 7:40 ary maro no niteny azy mafy mba angina, mitovy le Tahiana. Rehefa mampiatra ny finoana ianao amin'Andriamanitra hoe mino an'Andriamanitra, mila an'Andriamanitra, betsaka ny tenenao hoe mangina fa tsy zany no izy, mangina fa mila miasa mafy ianao, mangina fa tsy maintsy mila an'izao ianao fa teto maro no teny mafy azy mba angina fa voamaika ny antsoantso izy ka nanao hoe ery zanak'i Davida mamindra fo amiko. Menina ary Jesosy nijanona dia nanao hoe atsoy le jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. Amen. Fa ianao rehefa tsy mitsahatra ianao, fa rehefa mitady ny tavan'Andriamanitra ianao, tompo mitady ny tavanao tsy hitako izay atao fa ianao no tedaviko. Ireo olona hiteny anao hoe manginy ireo ihany, ireo indray no miteny anao hoe matoky ianao. Fa miantso anao izy. Dia nanary lambany izy ka nitsamboatra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly nanao taminy hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ary hoy ilay jamba taminy rabonio ny mba ampahiratana ny masoko. Alleluia. Ary hoy Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao no efa nahavonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izany ny masony ka nanaraka ny Jesosy teny an-dalana teny izy. Amen. Hitanao zany mino anao nefa mety jamba, miantso an'Andriamanitra ianao, ny olona hiteny hoe mangina ianao, fa zao ianao tsy angina satria fantatrao tanteraka ary mahatoky an'io Andriamanitra tsika io ianao. Dia miantso an' Jesosy ianao dia ny finoanao no mahavonjy anao. Raha androany ianao mety mahatsapa hoe tapidalakale, mety jamba tahaka ny Bartilimeo ny fiainanao, fa zao ampiakaro ny finoanao. Dia mikikary ianao, mila anao Jesosy satria mino anao dia hitanao fa ny finoanao no ahavonjy anao. Aza mindrandra zavatra hafa, aza mindrandra olona, aza mindrandra situation. Zay ny teneniko anao hoe aza ny tanana ny jerena fa ny tavan'Andriamanitra katsahana. Rehefa eo fotsiny présence an Jesosy, rehefa eo fotsiny Andriamanitra ka miaino anao dia fa soa ny fiainanao zay. Hitanao ny Salamo 7:20, andininy 4:40. Salamo 7:20, andininy 4:40 miteny tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy: miandrasa an Jehovah ianao. Jereo miandrasa an Jehovah ianao. Tsy miteny izy hoe miandrasa ny rakotona arabe, tsy miteny hoe miandrasa ny fanjakana, tsy miteny izy hoe miandrasa ny vola,
tsy miteny izy mendrasa nininy fa ozy izay mendrasany Jehova ianao matoky ary oka ahery ny fonao eny miandrasany Jehova. Alleloia. Ianao tsy afaka atoky olona ray izany raha tsy fantatrao izy, raha tsy fantatrao hoe ahoana ny fomba fiasany, ahoana ny fomba fanaony, raha tsy fantatrao izy mpamonjy akaiky amin'ny andro rehetra izy, raha tsy fantatrao zany dia fataro androany. Vaovao tsara ho anao, ozy izy ny tenin'Andriamanitra aminao hoe aza matahotra fa momba anao aho ozy Jehova. Alleluia. Mahatoky an'izany teny zany ve ianao? Jerentsika indray eo amin'ny obolana faraika amin'ny telopolo andininy fa efatra amin'ny roapolo. Obolana faraika amin'ny telopolo andininy fa efatra amin'ny roapolo. Zao ny tenin'Andriamanitra. 31-24 zany Salamo 31-24. Vakitsika le izy amin'ny anara maherin Jesosy. Alleluia. Vakitsika amin'ny écran eto ihany koa Salamo 31-24. Mahereza ary oka atanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an Jehova. Amen. Androany ianao oka atanjaka ny fonao, oka taka ny fonaliona ny fonao androany. Alleluia. Oka ianao atanjaka, ny fononao atanjaka satria manana an'le Jehova tompony maro ianao, manana an'ilay Andriamanitra mahavita azy ianao, le Andriamanitra velona nanao ny lanitra sy ny tany, manana an'le Andriamanitra namorona anao ianao, izay mahalala ny momba anao, ny abdianao. Na ianao za tsy mahalala ny momba anao satria raha manontany ianao fotsiny firy ny isan'ny volondohanao, tsy fantatrao zany, izy mahafantatra an'izany. Raha manontany ianao hoe firy litatra ny rahanao anatinao, tsy fantatrao zany fa izy mahafantatra an'izany. Firy mètre cube ny oxygène laninao androany, tsy fantatrao zany fa izy mahafantatra an'izany. Be dia be ny fanaratsy mitady hoe tratra ny accident anao androany, maty ianao androany, zao ianao androany, fa vaovao tsara ho anao hoe tian'Andriamanitra ianao ary ny raha ny anjelimasiny hitoby manodidina anao, hiaro anao amin'ny lalana izay tokony alehanao rehetrarehetra, fa matoky anazy dia ho avy ny famonjenao. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ianao. Velona io raintsika io velona Andriamanitra io. Matoky ianao azy aza matahotra ianao fa momba anao izy amin'ny zavatra rehetra. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao. Amen. Mitonia zanako fa eto aho reko avoko ireo vavakao miantra amin'ny aiky ny alaelonao mitraka ianao aza manay fa eto aho matoky ay zanako fizao tsy afoy anao etsio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatra ianao indrindra zadino fa eto ao ny zavatra rehetra tsy voatery afaly anao fa ny zavatra rehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza
izao hitantananao. Itonia zanako fa eto ao ampianariko zava-baovao ianao, ny ampatanjakanao no antony izao. Haikio fa marary nefa nampianao hanakaiky ahy. Ny zavatra rehetra tsy voatery hafaly anao, fa ny zavatra rehetra miara-miasa soanao. Aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao, mety tsy ho azonao za hitondrako anao, fa aza manay, aza manay fa izao hitantananao. Ny zavatra rehetra tsy voatery hafaly anao, fa ny zavatra rehetra miara-miasa soanao. Aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao, mety tsy ho azonao za hitondrako anao, fa aza manay. Lalantsara mitondrako anao, hampandresy anao aorinao, ho tafikio ny voninahitro ianao, raha matoky ahy. Aza manay fa izao hitantananao. Aza manay fa izao hitantananao.